toy izao ndraiky avana ny teny zaraina tsy omena antsika anio fantaro hoe iza marina ianao izay mino an'i Kristy dia mino sy mahita fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny fahaefatra amby efapolo sy fadimy amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy niantsoka nanao hoe izay mino ahy dia tsy izao no inony fa izay naneraka ahy ary izay mahita ahy dia mahita izay naneraka ahy. Ary toetrano mazava araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny fahaenina amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy toetrano maizina izay rehetra mino ahy. Izay manamafy fo kosa dia ho very araka ny amin'ny filazantsara ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny fahaefapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa nahajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na hahalala ny fony dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho. Anjaranao sisa ny safidy vavaka isika raha eo mifona ho an'izay manamafy fo izahay mandra fo aminay ary kasino malagasy rehetra ino an'i Kristy ary raiso ho anao ny taninay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen. Mandra-peona tompoko.